andriamanitra dia andao hivavaka arontsika hoentsika amin'ny tompony fotsika. Ataovy makaty kely aty azafady, mivily makaty kely fa tsy hitako. Saotra vavakantsika. Andriamanitra rainay feno fisaorana anao indrindra ny fonay. Misaotra anao izay fa nalaminao tsara ny programanay rehetra, fahasoavanao izany. Velonay izahay dia misainanao Andriamanitra hoe tonga eto hiaino anao. Mbola fahasoavanao koa izany fa tsy mandeha ho azy e. Dia faly izahay Tompo a, misaotra anao mihitsy a tao anatina herinandro anankisivy amin'ity an'ity izahay nampianarinao an'ity hoe miaina finoana saty izahay. Misaotra Tompo a ny amin'ny fitantananao tena tahaka an'ireny hoe zanaka kely, zaza kely eo atratranao reny a, tazominao tsara koa izay tantaninao a. Misaotra fa na dia indraindray ara manifika ny tananao izahay a, te handeha bebeloha eny a, dia anarinao ahitsinao a, dia tao aminao. Misaotra mihitsy tamin'ireny zavatra mitranga rehetra, ny tranga mety ratsy ny fahitanay azy, mety tsy fantatro daholo ny paoziny tao, fa ny fantatray dia fanazaranao anay hiaina an'izay finoana sazy. Amin'ity an'ity izay Tompo tena te hianatra hiaina pratika, amin'ny lafiny pratika mihitsy an'izay fiainana ny finoana sazy. Mampianaranay rehetra ny fonay kasihanao ny fahamarinan'ny teninao a, dia miasa eto Tompo a, miasa ao anatin'ny efitrano ity any amin'ny fona ihany, fa ny amin'ny tambajotra rehetra ihany koa izay mandray an'izao fampianarana izao a, dia mifanahinao ny manokatra ny vavahady-sainay ary mahatonga anay avoray tsara izay teboka manokana tianao kasihana amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy anaovanay mivavaka. Amen. Ataontsika ho voninahitsika mba hakasitrahan'Andriamanitra antsika izany hatrany no tarigetram-piainantsika moa ao anatin'ilay fianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Amamarana an'ity lohahevitra ity tsika, lohahevitra tiantsika ianarana an'izay hoe miaina finoana sa, vivre une foi audacieuse raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny frantsay. Fantsivintsika amin'ity an'ity a, hiresaka androantsika amaranantsika azy no hoe andao hiaina ny pratika ny finoana sa. Andao hiaina pratika an'izany mihitsy satria tsy misy antony mihitsy ny anarantsika na inanay iny raha tsy mivadika fiainana. Izay mihitsy hateo ny tenin'Andriamanitra e, mamelona antsika io fiainana io. Izany ilay tenan' Jesosy hoe izy anie lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia izay ilay Jesosy a arahantsika senao. Tantaran'olona anankiroa, tantara tranga anankiroa, testamenta taloha sy testamenta vaovao no andeha iarahantsika mijery amin'ity an'ity. Any amin'ny testamenta taloha no anombohantsika azy. Misarika ny sainao a, tapitra ny Genesis toko 15 dia miampita amin'ny bokin'ny Exodosy tsika. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy ao ilay tantaran'olona izay tiako resahana aminao a, anio ahitantsika tsara an'izany pratika ny finoana sa. Fa izy tsy resahana fotsiny eo ambony latabatra dia raketinao anaty kahie, fa hiainana. Ny zavatra niseho a, efajato taona taorianan'ny Genesis toko 15 izany, izay ny farany ao amin'ny Genesis a, miampita any amin'ny Exodosy toko 1 efajato taona taty aoriana. Inona ny zavatra niseho? Efa maty daholo ry Jakoba, maty a, 70 mianaka ry zareo no tonga netiny natsoiny Josefa mba hipetraka tao Ezipta tamin'ny fotoanany hoe nisy mosary lalina tany amin'ny tany Kanana nisy azy ireo. Dia nandeha ny fiainana tao anatin'izay efajato taona izay, dia lasa niabe dia be ny zanak'Israely. Dia ny tantara dia hitantsika hoe ny Exodosy toko 1 izany tantaraiko aminao fohy izany, alohan'ny hidirantsika amin'ny Exodosy toko 2 izay andraisantsika ilay pratika ny finoana sa amin'ity an'ity. Ny zavatra niseho izany, nebe dia be ny zanak'Israely, dia ilay Farao
na le mpanjakany Egypta tamin'izany izay tsy nahalala ny Josefa, tsy mahalala n'izay tantara tany fa dia mahita hoe inona ary ty reto vahoaka reto toa mebe da be dia natahotra le mpanjaka, natahotra izy ny saina hoe tena raha ohatra ka misy firenena miady amintsika ka mivadika amintsika reto zanak'Israely reto tantara be fa ho resitsika aloha anaovantsika azy. Dia ny hevitra nananany dia ny hoe nampahoriny tamina fanandevozana asa terivozona nataony andevo zany ilay zanak'Israely nampanaovina raha tena mafy be. Ny antony hitantarako anao an'izany tiako raisina ao an-tsaina tsara mihitsy ilay tranga niseho tamin'izany fotoana izany. Nampahoriny mafy tamin'ny fanompoana fa arakaraka ny nampahorinan zareo vao maika ry zareo nitombo be ihany. Tena hita hevitra le Farao, lasa izy mibitsibitsika tamina le sage-femme mampivelona Hebreo roavavy dia niteny hoe andao vao misy zazalahy kely Hebreo teraka ampiterahanareo le olona ka lahy kely le zanany tonga dia voloy fa tsy nety nanao an'izany le sage-femme tamin'izany fotoana fa natahotra n'Andriamanitra izy. Fahasoavana be mihitsy ny anarantsika an'izany fa indraindray isika mpiasa ny fahasalamana ankehitriny tsy ampy fahatahorana n'Andriamanitra dia ohatra ny falitsika mahita vola mirentirenty amin'ny fanalan-jaza sy famonoan'olona izany ataontsika ao anaty fontaine iny fa midikany tsy nanaiky ireo. Dia ny zavatra niseho hitantsika any amin'ny andinin'ny farany amin'ny toko voalohany amin'ny Exodosy toko voalohany andinin'ny faharoa amby roapolo fa namoaka didy, namoaka lalàna mihitsy zany zao ilay mpanjaka le Farao hoe izay zazalahy teraka rehetrarehetra dia avarina any amin'ny Nily avokoa. Nily zany ilay rano be mampalaza ny Egypta, Nil fiantsoana azy zany amin'ny teny frantsay, izay tena renirano be voay zany fa dia izay zany hoe nalefana. Izay ny film raha hafako dia tonga amin'izay tsika ao amin'ny Exodosy toko faharoa. Izay le tontolo ny ainana famille kely anankiray tiako azonao an-tsaina mihitsy, ankohonana kely izay tsy nitononona akory ny anarany hoe izy fa hitantsika any amin'ny bokin'ny Nomeria toko fahaenina amby roapolo andininy fahasivy amby dimapolo sy any amin'ny Exodosy toko fahaenina andininy faharoapolo fantatritsika ny anaran'izy efa mianaka. Tantaran'izy efa mianaka kely no tenentsika eto ny anaran'izy mivady Amrama sy Jokebeda. Amrama sy Jokebeda ary ny anaran'ny zanany mianadata amin'izany fotoana izany dia i Miriam ny vavy matoa dia Arona ny manarakaraka. Ohatriny efa fantatra tsara moa ilay tantara raha afako tantarany nahaterahan'ny Mose sy ratsy izay mety mandeha fotsiny ao anatin'ny saintsika satria mpampianatra sekolelady mihitsy ianao dia hainao tsara ilay film fa izao nefa tena tiako hiditra ao anatin'ilay tantara mihitsy ianao hisainanao an'izay fiainana ny finoana sa izay. Tontolo oatra amin'izany ny ainan'izy efa mianaka ary tao anatina fanandevozana ny dikany tena mety ao anaty fahantrana lalina izany fa saino ara le filo. Exodosy toko faharoa vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa tapany voalohany. Nisy lehilahy anankiray avy tamin'ny mpianakavin'ny Levy Amrama zany izay lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy Jokebeda izy tena nananaka ravehivavy. Amin'ny andro tsotra ho antsika raha teo izany hoe manananaka izany fahasoavana izany raha afako fa tamin'io fotoana io tsy tonga ny fotoana tena mety olana tsy hoe mety misy fahasahiranana be midira mihitsy ao anatin'ilay izy. Tsika lehilahy mety tsy tena mahazo an'izany problema amin'ny vehivavy izany fa azoko tsy haiko aloha ianao ho an'izay efa niteraka sy tao anatin'ilay raha fa enjana be rehefa hoe amin'ny fotoana tsy te ho bevoka ianao dia bevoka tompo
tompo tamin'izany sady tsisy éco tsisy fa dia ok mipetrahary eo amin'ilay toerana sy tonga amin'ny fotoanan'ity rahamatoavana ary ny faniny zavatra mandeha dia suspense tsara ty mipetraka ianao amin'ny toerana hoe angamba ny vavaka nandritra n'izay sy volan'izay Andriamanitra atao vavy ty zazy ty satria ahoana satria rahalahy io dia efa azonao an-tsaina moa ny no mipetraka ao amin'izany tanàna izany zany tena possible mihitsy zany hoe isaky ny misy teraka dia zany rehefa maheno vehivavy mitomany na ankohonana mihitsy hoe rehefa nentiny miaramila ny farao nandeha avarina any amin'ny ely andray ilay zazy azonao ny any anaty any maheno an'izany dia mieritreritra bevoka lasa vavy io zazy io fa teraka soamantsara le zaza ry zakaisa andriny faharoa ihany tsika mamaky an'ilay izy matsy ho antsika dia tsotra be nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ohatra ny ahoana no tany anatinao zany nandray an'io zazy io tena mety miteny Andriamanitra inona ry ty dia ahoana zany ty tao anatin'izany trango izany mihitsy fa andahoany hoe jerentsika senao hoe ohatra ny ahoana ny nahitany azy rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeny ny telo volana andiny faharoa ihany tantaraintsika io rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeny telo volana mianatra lesony finoana saza antsika senao zay ny resantsika senao anatin'ity ino ty hoe zaza tsara ty raha avako andraso sao ianao zany mieritreritra hoe dikany hoe zaza tsara dia hoe mafotifoty be ngapo zaho mosesy dia motane zany otsia tsy zany ny dikan'io mila azonao tsara ary eo indrindra ny lesontsika voalohany lesom-pinoana finoana saka ohatrany ahoana zany finoana sa zany hitantsika tamin'izy mivady ny finoana sara avako dia mijery ny tranga toy ny ahitan'Andriamanitra azy ny finoana sa dia mijery an'izay situation misy anao ny tranga misy anao toy ny ahitan'Andriamanitra azy rehefa teraka le zaza dia hitan'izy ireo hoe zaza tsara andao alalintsika tsara izay teny hoe tsara zay any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito zao mitantaran'io tranga io ny andininy faharoapolo dia teneniny tsara hoe tamin'izany andro zany no nahaterahan'i Mosesy ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka dia notezany telo volana tao an-tranony iray eo zany tsika aloha mahita sahady le hoe tsara tsy resaka mahafatofato ny dikan'izany fa hoe eo anatrehan'Andriamanitra efa misy zavatra mila ianarantsika zany ao anatiny ny tena hitantsika taratra azy tsara dia any amin'ny bokin'ny Hebreo avadikintsika any amin'ny Hebreo toko faha 1:20 ny baibolitsika Hebreo 1:20 ary amin'ny andininy fahatelo amby roapolo ary ny ahitantsika azy Hebreo 1:20 andininy fahatelo amby roapolo zao ny zavatra voalazao mantsy ny finoana nananany Amrama sy Jokebedy finoana ho ilay tenin'Andriamanitra no nanafenany ray aman-dreniny Mosesy azy telo volana raha vao teraka izy satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorana ny didiny mpanjaka hitanao tsara le hoe tsara eo anatrehan'Andriamanitra satria masony finoana no jerevany zareo azy ny masony finoana ohatrany ahoana tsara zany ao fatavanao raha mijeritsika ny teny hoe tsara io aiza ihany koa ao anaty baiboly misy an'io io teny Hebreo hoe tsara ampiasainy eto hoe hitany fa tsara dia mitovy tsara mihitsy amin'ilay teny nampiasain'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko voalohany isak izay avy namoron'Andriamanitra tsaronao dia inona foana ny teneny raha afaka ary hitany fa tsara izany hitan'Andriamanitra fa tsara izany any amin'ny Genesis toko voalohany miverina indray roa telo efatra dimy enina izay teny izay hoe hitan'Andriamanitra fa tsara ao amin'ny andininy fahaefatra misy ao amin'ny andininy fahafolo
faharoa ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo, faharaiky amby roapolo, faharaiky amby telopolo. Dia mahita Andriamanitra zany rehefa mijery ny zavatra ataony dia mahita izy hoe tsara izany. Dia izay mihitsy ilay zavatra mila ataontsika senao voalohany. Pratika hitantsika tao anatin'ny fiainan'izy mivady izy efa mianaka kely reto hitany fa tsara ilay zaza teraka, satria ny mason'Andriamanitra, ilay fomba ahitan'Andriamanitra azy no nijereny an'ilay trano. Izay koa zany no mila ataontsika, tsy midika koa zany ravako hoe ny tranga rehetra amin'ny fiainantsika dia tsara daholo, drasona. Raha ohatra zany zao tsika miresaka hoe fahafatesana zao, tsy tsara ny fahafatesana, tena tsy tsara. Raha misaina zao tsika hoe andeha ataoko hoe olona midoroka zava-mahadomelona be le ao an-trano, tsy haiko hoe inona zavatra miseho ao an-trano ao, misy zavatra tena hitana hoe ratsy, fa zay le tranga miseho. Nefa ny zavatra tian'Andriamanitra hisintomana antsika zany dia hoe ny voalohany mihitsy ilay dingana voalohany ahafahantsika miaina tsara ilay finoana sata, amboariny fijerinao, ahita hoe Andriamanitra kay miasa ao anatiny io. Andriamanitra mampiara-miasa ny zavatra rehetra hoy ny Romana 9:20-20 ahasoa ahatsara antsika. Rehefa ohatran'izay ny maso hijerenao azy dia mitonony any anatinao any, ary izay mihitsy ny maso nijerery zareo an'io zaza io, na dia teraka tao anatina korotana tokony tsy isy io, ahoana azy dia ahoana zany, mabe problema koa ty Andriamanitra ty, ohatra zany angamba le saina. Tena endry io Andriamanitra io, tsara ny fomba fitondrana. Andaontsika senao ary hianatra an'izay, zay ny lesona voalohany antsika, lesona ny adikany hoe finoana mijery ny tranga toy ny ahitan'Andriamanitra azy. Dia resy lahatra ianao hoe misy tsara ao ambadika, zay nijerenao, fa tsy le izy amin'izao fotsiny, satria fantatrao fa ny Andriamanitra ao no mifehany io. Manohy ihany tsika senao rafako lesona faharoa sady zao tsika. Lesona 10 raisitsika ao amin'ny testameta vaovao dia 10 raisitsika any amin'ny testameta taloha dia 10 any amin'ny testameta vaovao. Le finoana sa hitantsika tamin'ny tantarandry Jokebeda teto tsy miandro fotsiny le izy, zay le finoana sa, fa mirisika manao zay tandrify. Andao niejerentsika senao zany ao amin'ilay 9:20 averiko amin'ny vakina aminao tsara le teny teo, finoana le Hébreu 9:20 milaza hoe finoana na nafena ny ray aman-dreniny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany ny didiny mpanjaka. Raha vakitsika tsara ao amin'ny 9:7 hitantsika hoe misy action raha afako zany mino zany, le hoe finoana sa misy asa mandeha ao anatiny. Zao tsara voasoratra, nitezainy nandritra ny 3 volana aloha le zaza, ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro, nopetahany asfalta sy dity le fiara kely, dia napetrany tao le zaza, ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara, ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay atao aminy. Hitanao daholo zany action zany, asa daholo zany. Jakoba 4 manindry amintsika tsara, rehefa tsy misy asa ny finoana maty, ary tsy tena finoana korikay porofo fa tena misy finoana satsika, dia misy action hoentin'ilay izy, sady mamitona tsara ny zavatra hitantsika tao anatin'izay imbalo miaraka teto izay tsika nianatra n'ity finoana satsy, misy asa hoentiny zany. So indraindray tsika senao amin'ity resaka mitondra mbavaka ity, fahasoavana le mitondra mbavaka, fa ianao zany zao hoe mieritreritra hoe tena zaza mamikely ity, dia iny izy mivady fa nametrany zavy hoe tanana foana le zaza, dia eo fotsiny arovana minaran'i Jesosy ty zaza ty, arovana, dia zay foana fotsiny ny atao, tsy mety sia, fa zay fantany fa tokony nataony dia nataony.
Inona ny tokony ataony? Nafeniny aloha ilay zaza. Fa eritreretinao ve zany zao hoe fa mora ve zany manafina zaza mena telo volana? Tsika senao a mamaky an'ilay izy dia tsotra, dia rehefa mitomany zany io dia afeninay zany. Angamba tena mifandrimbona mihitsy zany ny efatra hoe ao tezay natsy indray aloha tezay, satria raha hitany miaramila ny farao any zay mifantatra izy ireo. Mandeha ny didin'ny farao no teny hoe vonoina ny zaza. Mazava tsara mihitsy aloha fa nanaiky an'Andriamanitra mihoatra noho ny olona izy. Asan'ny apôstôly toko 5:7 zany Andriamanitra no tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Misy fotoana mantsy zany andeha ny resantsika senao vetivety zay andeha ataoko hoe misy tranga miseho amin'ity resaka mananjanaka ty resaka bevoky ty. Misy fotoana bevoka ny zanak'ilay olona, le mamany mihitsy no miteny azy hoe esory any io, ohatra zany fa mety tao anatina fahalavona le raharaha no miseho. Raha tena nitompo ianao dia tsy hoe miteny an'izany ray aman-dreny dia atao, na miteny mivady hoe tsy mila an'io ny zavatra mazava, Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Dia teto zany na miteny ary farao hoe vono ihany ny zaza, fantatra izy ireo hoe ny andraiky ny voalohany amaray aman-dreny azy dia mamelona ary manao izay azony atao. Telo volana ihany ny azony nanafenana azy, dia nitady hevitra indray izy, izay mihitsy ilay finoana saha. Tsy hoe mipetra-potsiny ry sakaiza, fa manao ny zavatra azotsika atao. Izay ilay resantsika hoe tsy miandry fotsiny fa maka ny risika. Eritreretinao ngeravako zany resaka zany hoe mamboatra ny fiara zozoro kely iny tsotra saina mihitsy ilay izy, tsotra vakiny. Eritreretinao nanontany anatin'ny fo ireo mpanamboarana an'izany, fa izay tandrify azy tena atao. Tsy fantatro izay zavatra sain'ny tompo ataonao zao amin'ny fiainanao. Misy fotoana mety mifampiandry baolina amin'ny tompo eto hoe miandry ny tompo nefa ny tompoka tena miandry anao mihitsy. Jereo ary fandrao dia misy zavatra androsoanao ao. Miditra amin'ny zavatra fahatelo tsika senao, ohatra ny ahoana ilay finoana saha. Hitantsika eo amin'ny 9:7 tamin'ilay Eksodosy nivakintsika teo, toko 2. Rehefa tsy azo nafenina intsony ilay zaza dia nangalany fiara zozoro nopetahany asfalta sy ditiny fiara, napetrany tao ilay zaza dia napetrany teny amoron-drano, teny amin'ilay zozoro tamin'ny moron'ely. Oravako ohatry ny ahoana zany miaina finoana saha zany. Iantsona hoe miaina finoana saha, sa manome an'Andriamanitra ny contrôle, ny fifehezana feny, ny tranga izay tsy voafehanao. Mipetraha eo amin'ny toeran'ity Jokebedy ity ianao, le maman'ilay zaza. 3 volana ianao zany nampinono kely azy teo foana dia nitaiza. Tsy azo tazomina intsony ity, dia nanaovana ilay arina kely. Ohatry ny ahoana ireny fa avakisany fo ao fanamboarana ilay arina kely, atao izay hampatonga ilay izy hoe tsy ho tantera-drano, apetraka ao ilay zaza dia alefa. Ay, tena sarotra zany. Mieritreritra mihitsy aho hoe tsy vao izao no mahita tranga ohatr'izao tsika ao ato anaty tenin'Andriamanitra. Tsaronao i Abrahama tany amin'ny Genesis toko 2:20 any, andininy 2. Mahavariana mihitsy ny mamaky an'io tenin'Andriamanitra io. Raha sainina amin'ny lafiny anankiray dia ohatra ny mieritreritra hoe ty Andriamanitra ty ve mila vaniny azafady le fomba fiteny fa jerenao anie zavatra teneniny zao tsara ny zavatra nyteniny tamin'ny i Abrahama ento le zanakao, lehilahy tokanao, lay tianao. Tena mampangotsika ny anaty mihitsy, fa mitoy ange dia hoe eto dia mbola teneniny hatramin'ilay anarany dia Isaka, sao dia tsy azonao an-tsaina tsara mantsy hoe sao dia afangaronao amin'ny Ismaely, Isaka. Dia makanesa ianao ny amin'ilay tany Moria dia atero any izy ho fanatitra hodorana. Indraindray Andriamanitra tahaka ny hoe mangataka hoe fa ina ary zany.
misy zavatra ny fiainantsika ohatrany mihitsy, misy zavatra mety tena angatahany tompo aminao. Za nge tsy mahalala ny fiainanao se a, fa eton'ny tompo eto ianao androany hitenenany an'izay mihitsy hoe le zavatra io. Mety misy zavatra eo amin'ny fiainanao a tena ifikiranao be, tena hoe ianao hoe valim-bavaka tena important be, tena tsy fantatro tsony a, ohatran'iny Abrahama. Mety tena ao anatin'izay ny fonao ray manontolo ohatry mety neny Jokebe da tsy haitsika, fa teneniny tompo hoe avitsory aminy androany. Ny angatahan'ny tompo aminao dia le Salamo 7:7 tsy takatra ny saintsika fotsiny amintsika hoe matokia any Jehova ho izy dia manaova soa dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Oravako hitanao eo amin'ny tranga amin'ny fiainanao io a, rehefa misy zavatra hitanao hoe tena miparitaka be ianao mieritreritra an'izy tsy voafehanao e, fantatrao moa fa tian'Andriamanitra avotsitrao feno aminy izay le izy. Rehefa tsy avotsitrao aminy io dia mamatotra anao izay, hamatotra anao io. Avitsory izay zavatra tsy voafehanao a dia avelao mihitsy fehezin'Andriamanitra fa manjary mamatotra anao. Ndeny hoe aka ohatra tsika asianao hoe aka ohatra amin'ity fiainam-panambadiana ohatra zao, za zany zao ohatra za mihitsy taloha saro-piaro faratapony arahavako taloha lasa adala mihitsy tamin'izany. Aiaia, tena arabaky teny mampijaly velona be kay moa io. Eny re le olona saro-piaro a mijaly fitateraka satria vao mihetsika le ray dia ino indray zao ny ao an-tsainy io, tsy tiany intsony azy zao fa ihany indray zao ny tiany io dia maka lasa adala. Le olona mahasaro-piaro koa lasa sahirana be satria voageja be ao anatina zavatra. Mahatsiravina ny devoly a, fa klika kely mihitsy nge ho aravako naseho an'ny tompo taty anatiko hoe tiana amin'ny problema se tsy mahatoky ahy ianao. Maninona tsy avotsitra ao aty amiko fotsiny io vadinao io dia tempoka. Tany amin'ny taona 2022 tany za filo mizany tena misaotra an'i Jesosy, kay moa afaka atao an'izany le izy dia tempoka vita miova andalana tsy miaina an'izany tsony. Enina amby 2022 tsika izao a, tsy misy asarotam-piatsony ty anatiko na dia kely ohatrany vitsika ary. Orzea avitsory misy fotoana andeha ataoko hoe ianao zany efa manan-janaka, zanakalahy manambady. Aiaiaiaiai, tsy haiko indray zany izay film efa azonao an-tsaina. Za moa zany tsy manan-janakalahy fa vavy ny zanako, fa lalina be koa ny renim-pianakaviana izay tsy mahay mamotsitra, izay le tsy tafamotsitra, ohatrany hoe tiana contrôlera le izy dia tonga makao amin'le tokantranon'le zanako ao foana ianao dia fa maninona ary ty vinatino ty tsy mahay mitaizana, tsy mahay jerena akanjon'le zanako tsy sasany araka le eritreretanao azo mihitsy. Le inona zao ny ao ambilaniny ao, io ve mba sakafo ataony ao. Orzea zany angeny mampatonga an'ity fifandraisana rafozana sy zanaka mampimety e, satria ahoana mbola tsy nalefanao sosa le mosesy kely lalabe mbola tazominao. Avitsory zavatra rehetra amin'ny fiainantsika ny volana iny tiatsika. Misy lehilahy maromaro koa eto dia fahasoavana be zany, fa tsika vehivavy matetika aloha, za mantsy aloha vehivavy dia azoko be tia contrôle, tiana contrôlena daholo ny fiainana, ny vola tiana hoe petrapetraka tsara dia misambaditaka be ny lohanao rehefa tsy izay ny izy. Fananiana Andriamanitra mihitsy tonga amin'ny toerana hoe tsy azo atao tsony le izy, tapitra ianao sakaiza, tapitra. Mifalia mihitsy ianao zany amin'izay toerana misy anao zao hoe tapitra Jesosy, tsy hitako tsosy ata, satria eo mihitsy ny tompo. Eo ange le finoana sany miditra an-tsehatra se dia hoe aminao avitsory any amin'ny tompo any. Raha ohatra ka tsy
votsitra ho any amin'ny tompo io mangejanao io ary ianao voageja dia ny hafa koa gejainao dia lasa tsy tsara ndraraha ndao hianatra amin'ny jokebedy mafy angera afako izany hoe le zanankely inona ny tany an-tsainy inoko mihitsy fa zay ny azony natao dia natao ny hatramin'ny farany ny tsy azony atao tsony matoky an'Andriamanitra fotsiny izay ny andrasan'ny tompo amintsika izay zavatra tokony ho ataonao tsy Andriamanitra mihitsy ianao ny eo ny toeranao ianao manao izay le zavatra faharoa marisika ianao manao azy fa omeo an'ny tompo ny contrôle ny fifehezana ny zavatra tsy voafehanao dia hitanao ny ataoky ny zavatra fahaefatra resantsika ravako mitoy amin'ity tantara atao amin'ny exodosy faharoa itsika tantarany jokebeda nahateraha Mosesy ity ny finoana sa dia mazava mamindra tendrombohitra ny finoana sa zay angeny andrasan'ny tompo aminao hoe zay enao manao an'ilay dinga ny finoana zay ina zavatra nyseho ravako hitantsika any amin'ny Matthieu toko fahafito ambin'ny folo andininy faharoapolo ny tenin'Andriamanitra miteny mazava hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinampy izay mariako aminao tsara fa ny vokely indrindra tamin'izany fotoana izany manana finoana ohatr'izay ianao ny tompo ka hiteny amin'ny tendrombohitra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsisy tsoainareo atao mampatsiahanao zany tenin'Andriamanitra zany fa tenin'Andriamanitra zany tsena ary tsy miova ny Andriamanitra tsika le Andriamanitra tany amin'ny exodosy any ty Andriamanitra tsika ty le Jesosy miteny an'io mihitsy no Jesosy mipetraka ao anatinao amin'ny alalan'ny famahana miasa amin'ny fomba tsy takatra ny sainany Andriamanitra tsika mitady finoana izy ahita finoana ty amintsika sisa ve izy fa dia fianara zany nataontsika setetra zany finoana sa ohatrany efa hainao bavanao mihitsy le izy ay finoana sa taloha finoana fotsiny tononao fa zao efa pino kely zay sa dia izary zay sa eo sotra ny tompo amin'ny tranga rehetra zay ataony miseho amin'ny fiainantsika miasa izy ndao nefa vakina ny zavatra nyseho ravako hoe ao amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy tapany voalohany exodosy toko faharoa sokafy mihitsy amin'ny baibolinao dia mijery antsika miaraka andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy tapany voalohany izay mivakina mijery filma zany tsika ary nidina ny zanakavaviny Farao mba handro taonely ary ny ankizy vavy nitsangatsangana teny amoron'ely ary raha nahita ny fiara tao anaty zozoro ny zanakavaviny Farao dia naniraka ny mpanovaviny anankiray izy ka napaka azy sainy daholo zany zavatra seho rehetra zany dia nisokafan'ilay izy dia hita ny zazakely arindro fa zazalahy mitomany dia namindra fotamin'izy ka nanao hoe isany zanaky ny Hebreo ty dia iny Miriam fa niazakazaka sia dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao Miriam zany ty sananatona azy teo andeha akapitaiza ny vehivavy Hebreo fa akaty aminao mba hitaiza ny zaza ho anao dia hoana hoe ilay zanakavaviny Farao mbanare dia lasa zazavavy ka mazava ho azy fa lasa naka nyreny zaza dia hoy ny zanakavaviny Farao taminy eny toy ity zazy ity ka teza ho ahy fa za no andony karamanao aitsika zany tantara zany fa tiako sainao tsara hoe tsisy mandeha lojika akory zany rehetrarehetra zany eritreretinao tsara mo mbola mandeha eo le texte eritreretinao tsara hoe ary raha ohatra ara zany eritrerety fotsiny hoe andeha andro ilay zanakavaviny Farao io dia nitendry izy hoe mangatsika andray ny andro fa anao raha piso voamandro efa fo film saino fa maninona tamin'ny ory io mihitsy no voaka izy rano be anely ty nandefasana a Mosesy ty eritrerety fotsiny raha adiny ray taoriana fotsiny ara zany fa tsy mifanojy le fotoana ohatra ny misy kisendrasendra mahagaga jereo ndray koa hoe ao anatiny hoe raha ohatra ka azo ny atsaina nge zao hoe satria efa fanariana zazakely ohatran'io mihitsy le rano tamin'io fantany
fantany hoe indray misy zazalahy hebreo indray iny zay fa naniraka n'le mpanompony mihitsy izy hoe alay voiny fa maninona inony alainy sainao tsara fa olona tsy mivavaka zany zanaka vava farao zany a mpanompo sampy velona zany a dia jereo koa nge no ny tonga teo hoe eritrereto hoe sokafan'le izy a dia i mosesy any tarikely mampitahotra be ny tao anaty tao fa jereo tsara le teny mario anaty baibolinao ny sokafan'le izy a dia zazalahy mitomany tena mindra fo tamin'izy azonao an-tsaina moa zany Andriamanitra tsika zany gravy ny Andriamanitra tsika se tena mandray an-tanana ny antsipria ary tena mampiasa mihitsy isany nytegnany amin'le mpitory teny faharoa iny averiko aminao kely hoe nitenenitsika tary amin'ny fiatombohan'ny taona tarytsika nyresaka mpitory teny faharoa anjiny fahenina amby roapolo izao ny tenin'Andriamanitra ao mpitory teny faharoa anjiny fahenina amby roapolo hoe ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa ampiasainy anangona sy amory mba hisy omena izay ankasitrahan'Andriamanitra ay tsara rangaty manompo an'ity Andriamanitra tsika ity a voafehany daholo mihitsy io tranga rehetrarehetra io rehefa mahita finoana sa izy miasa ny fomba tsy takatry ny sainao dia inona zavatra nefa rany tantara nandeha namafy tamin'ny ranomaso ireo a fa nody ampifaliana eritrereto angery zareo izy mianaka kely i Miriam sy Jokebeta zany le mikonikonina kely an'le lesbika kely alefaso dia alefaso amin'izay tsika sinao kely mamaky an'le tantara dia mahita hoe zao nipotra fa zareo ty tsy mahalala an'izany mihitsy ohatranao tsy mahalala an'izay ho ambadika io tranga mandrera-tsainanao mafy io ny andrasan'ny tompo aminao fotsiny alefaso ny tongotrao zay tokony atao dia ataovy ohatr'izay nataony zareo nahita finoana sa Andriamanitra miverina tamin'ny mpifaliana nody tsy mila felona tsony le zasa satria nahazo baiko mihitsy anery se zanaky ny farao mihitsy no le farao mandefa ny didy zanaky ny farao no miteny hoe tezainao anahy io zazy io ndikany tsy misy afempenina mody an-tanàna ahoany ty mitotro zazy ty zanaky ny farao ty azonao mihitsy fa nga vitan'izany hitanao tsara io teny io fa haitsika tsy enjery le teny matetika mampaherantsika eto ty zazy ty tezao a za mandony karamanao azonao tsaina moa dikan'izany raha mandony karamany ahoana le mahantra be tsy fantatro zany zay fomba hinanan'ireo hanina fa andevo an'ireo fa zao lasa ny lapa mihitsy riseny miantoka zao tsara ranga zany oravako dia ampirisika anao tsara ndao hiaina finoana satsika senao ny zavatra farany ianarantsika senao n'ity Jokebeda ity a fahadimy farany ao anatin'izay ny finoana sara avako a dia tsy mijanona fotsiny amintsika fa nidikany hoe finoana sa dia mampita an'izay finoana izay amin'ny taranaka mandimby mampita an'le finoana amin'ny taranaka mandimby ina zavatra mitranga eo amin'ny andinin'ny fahasivy tapany farany a sy ny andinin'ny fahafolo ny vakitsika rehefa nytenen'ny zanaka vavy farao izy hoe eto aty zazy ty tezao a zany andony karamanao dia nety ndravehivavy ny zaza ka nitezay ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanaka vavy ny farao izy ka dia tonga zanany ary ny anarany nataony hoe Mosesy fa ho izy satria tamin'ny rano ny mangalako azy ao indray aloha tsika senao mipetraka kely mandinika rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa lehibe ny zaza so ianao mieritreritra hoe 20 taona angamba za Mosesy nakany amin'ny dikany io amin'ny teny malagasitsika mety tsy hitatsika tsara fa hoe rehefa misaranono ny zaza tamin'ny Hebreo zany fisaranono zany manodidina ny 3 hatramin'ny 5 taona dia ataontsika hoe mety tany amin'ny 5 taona tany zany Mosesy nanomboka naverina tany amin'ny zanaka vavy ny farao
kely angeza amin'ny fotoana izany a fa tenen'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe notezaina io zazy io notezaina izay teny izay raha afaka tiako hisariana ny sainao tsara fa ho an'ny Jokebeda tena nitanterahany tsara ny andraikiny inona le andraikiny mitaiza afaka nieritrerety sainao nge hoe ianao zany mitaiza n'ilay zaza dia mety afaka mifendrifendry kely eo foana fotsiny angezindre nenao moa zany dia tsy maintsy averina ny andramatory nararotiny izy mianaketotrany izay fotoana men'Andriamanitra nitezana n'io zazy mariako anao tsara izay teny izay mba tsy andeha fiainantsika senao a dia lasa miompy zanaka satria azafady mihitsy aloha fa dia teneniko anao araka izay mihitsy fa indraindray amin'izao vanim-potoana iaintsika izao izay zavatra tena ataon'iray aman-dreny fa tsy mitaiza isika ny tenin'Andriamanitra miteny tsara amin'ny Deutéronomie toko fahaenina anjeny fahafito ampianary tsara ny zanakao izany izay ny dikany hoe mitaiza raha avako mampianatra tsara ny zanakitsika izany inona le hoe izany le fitsipika Andriamanitra sy ny maizazy Andriamanitra rehetra mila mpitainao ary izay mihitsy ny nataondry Jokebeda tamin'ity Mosesy tsika senao mantsy ankehitriny ndraindraitsika mahasa le mafy ny fiainana dia lasa miompy be tena tsy dia misy mahasamihafa n'ilay zaza sy ny poulet de chair ngendraindray asona poulet de chair zany mantsy omena hanina jerena fa sao dia tsy mihinana tsara dia tsy ampy eo ny lanjany rehefa avoaka jerena fa sao dia mangatsika ka mato azy eo le trano fafana tsara fa indraindray zany ataontsika ny zanatsika miekytsika amin'ny dimy maraina tonga ohatrantsika misivy alina mitady vola ontsika io vao miteniteny zazy fa naretsy efa milona rehefa mitady vola ho anareo ohatran'iny osea misy zavatra sao dia mila amboarina fa ny zavatra mila ataontsika senao ny andraikitritsika dia ny mitaiza ny zanatsika ny dikany hoe mitaiza mampita ny sotoavin'Andriamanitra valeur ny maha-kristianina antsika amin'ny zanatsika ny zavatra ampianarina any ampitan-dranomasina any a izay tonga makaty amin'ny volotsainantsika ty koa dia tahaka ny hoe tezaina le zanaka ny dikany hoe tezaina atao izay hampangezana azy a dia izy no misafidy avy eo azafady sea zako amin'ny lalana tokony alenany zazy sao ange mivokatra tsara tarehibe hitantsika ny amin'ny ahoana ny alalantsika hoe tanteraka ry zareo tsara ny andraikiny na dia tao anatina fotoana fohy azy zava-dehibe mihitsy ange ny fotoana ananantsika ny zanatsika Hebreo 1:10 ny ahitantsika taratra azy milaza ny amin'ny Mosesy Hebreo 1:5-20 sy 5:20 izao ny soratra hoe finoana ny nandava amin'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy osea mipetraka ely eo amin'ny plasy ao Mosesy andevy daholo zany ny olona ry a ianao a mitiritirina ry amin'ny palais ary a dia ianao tsy mety atao hoe za tsy zanaky ny zanaka io zany fa zareo tsara midiny 5:20 ny fidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana fantatry Mosesy izy ny tena identitéany ary ny mahatonga an'izay satria notezaina izy tena nahasaroty an'Andriamanitra mihitsy izay hoe le 5 taona voalohany amin'izao vanim-potoana izao zany fotoana zany zany mihitsy ny lasa ohatrany hoe tsy kenakenaina kely dia tady tomany mankely titiry telefoninanao ty osea tena raha mbola azo ataoko azo omena telefona ny zanakao mbola kely dia kely ohatr'izany tena fangejana mahagaga be tsy vitanao mihitsy le manala azy après orava mila andrasan'ny tompo amintsika mampita ny sotoavin'ny lanitra mampita ny valeur ny fanjakan'Andriamanitra mizazy io na mbola kely azy io
mety mananjanaka ianao zao a efa mananjanaka dia izy mivady kely le zanaka ao zany a tsy te halalan'Andriamanitra fa loza mitady volany dia ahoana zazakely ianao zany mitaiza ampianary tenin'Andriamanitra ampianaro an'Andriamanitra oravako ohatra misy gapa ohatra misy zavatra banga zany amin'ny génération antsika ankehitriny a ohatra hoe misy zavatra banga io dia ohatrany tsy manana an'Andriamanitra tsara tsy haiko andao a raisitsika ny andraikitra amin'izay tandrifantsika nazafokelinao io neveu anao niaise anao zanakao zay eo ampianaro aza mieritreritra ianao hoe mbola tsisy azo ny angeky iritiny io pirofo mazava fa tena voarainy tsara kainy zavatra ary ao ariana fantany safidy hoe za hijoro miaraka amin'ny olon'Andriamanitra satria Mosesy tena fiairan'izay maizy azy zay oravako anjarantsika zany ary zay ny antsoina hoe finoana sa tsy hoe iainanao fotsiny fa sahi taranakao reo a andraikitrao na iza faly na iza tsy faly mety misy tsy faly matsy le dadany mety tsy faly hoe ampianarinao tenin'Andriamanitra le zataitra ianao fa zay tokony ataonao dia ataonao mety le rafozany zanakao tsy faly tsy fantatro zay tokony ataonao dia ataonao finoana sa mampita ny finoana amin'ny taranaka zava-dehibe amintsika ndao indray epitatsika senao any amin'ny testamenta vaovao a tapany faharoa zao tsika tsy tao anatina fahasarotana lalina indray ny fiainana tamin'ity a fa tao anatina fankatoava nankatory zareo a ny mpianatra osia dia nandeha ny film any amin'ny Matsitoko 4:4 tsika senao ny mandeha vakiko aminao eo amin'ny anjeny faharoa amby roapolo avy namoky ny olona le tsy omby 5 ny tompo tamin'io a dia zao tsara ny teny eo amin'ny anjeny faharoa amby roapolo Matsitoko 4:4 anjeny faharoa amby roapolo niaraka tamin'izay a dia nanery tiako hitanao nisy ty terme ity hoe nanery ny mpianatra iondrana tsambokely Jesosy ka hita eo alohany hoe ny ampita mandra-pandrava ny vahoaka anjeny faharoa amby roapolo le vakitsika tonga ny 4:20 hatramin'ny 5:20 indray zao nytohizana anjeny 4:20 ary efa mbita eo ampovoan-dranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopa ny alin-drano izy fa notohain-drivotra ary tamin'ny fiambenana faha-4 amin'ny alina nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina dia noho nahita an Jesosy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra ayayay raiky tahotra zareo dia niteny hoe matototy dia niantsoantso mamaky tsotra fotsiny tsika senao fa miaraka amin'le tafiotra be zany dia kikika tsy fakahitana teo ambonin'le sambo satria sady tafiotra misy ny andro alina iny ny ty aloka be mandeha ny ambony rano ty matototy saina azany zavatra tao anatina fankatoavana misy fotoana tokoravako a mety tsy ohatran'le tantaran'ny Jokebeda teo hoe tena ao anaty fahasarotana fa eo ampakatoavana ny tompo mihitsy ianao dia midona mirindrina zay rehefa andeha zany ndray zany zao film asy tsy hitasea mihitsy hoe fa amona dia eo zay dia kikika fa ahoana ry ty Andriamanitra fangako za dia tsy ngaty zany zao hoe fa za ngaty efa manao an'izao hoe zao koa aloha nolazaiko anao a tsy misy fahamendrehana mihitsy akory any aminao anaovan'Andriamanitra zavatra aminao ny zavatra mahagaga dia hoe fa maninona ianao ny mbola avelany miaina foana fa maninona ianao ny mbola ataony karakaraina ohatran'io zay ny mahagaga fa tsy hoe ny olana ny mahagaga rehefa tonga ny rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia indraindray tsika mieritreritra hoe le olana ny mahagaga fa le fitahira ngeny mahagaga ry bon ao a fa mijeritsika ohatrany ahoana indray ilay iainana lesona fahaenina zany zao tsika senao a ohatrany ahoana le finoana sa mino a fahitan'Andriamanitra hatrany ahy zay le miaina n'le pratikany mandeha ny amin'ny lalana rehetra eny ianao mino ianao fa
mahita n'Andriamanitra trano tary amin'ny voalohany tary amin'ilay lesom-pinoana voalohantsika ny teny hoe mahita ny tranga tsika no mijery ny tranga amin'ilay maso hijeren'Andriamanitra azy fa amin'ity indray tsika mihitsy mino hoe hitan'Andriamanitra foantsika naiza naiza. Andrasona jerevako ao amin'ilay marika toko 5 texte parallèle io Matthieu toko 4:10 io fa misy zavatra sotontsika tsara amin'ny anjeny 7:70 sy ny 8:70 enonao tsara zao ny filazan'ilay marika azy rehefa izy indray no miteny azy hoe no ny ariva ny andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ariva io alina io fa sao dia eritreretina hoe somambisamby efa alina tena efa maizina efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny samby kely ary izy rery Jesosy rery sisa ny teo an-tanety. Hitanao ny anjiny 7:70 zao tsara ny soratra hoe ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy fa notohain-drivitra tokony tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina izany dia nakeny aminy tsangatsangana tambony ranomasina izy kasaika ka nikasandalo azy. Inona izany? Mamakytsika senao fa midira ao anatin'ilay film tsara fahagagana be mihitsy nge zany se fa io sambo io tsy hoe ety amoromorony-drano fa efa makilômetatra ary ampovoan'ny-drano ary mety any amin'ny 8 kilomètre miala amin'ilay sisin-drano io ary tamin'ny fiambenana faefatra ndika ny any amin'ny 3 maraina no any zany io zavatra io no miseho dia Jesosy lazaina hoe mahita raha tsy masona Andriamanitra zany tsy mahita an'izany raha fa teneniny tenin'Andriamanitra tsara hoe nahita azy ireo sahirana androany ny tompo teniteny anao hoe mahita anao sahirana ndraindray netsika senao anatin'io dia tekikika hoe fa misy Jesosy mihitsy be mahita ohatrany tsy hitako tsy haiko na mbola mahita ny tompo dia mandeha daholo na fanamelohan-tena na tsy haiko daholo zay ho an-tsainao ao amboarin'ny tompo zay androany dia miteny aminao tsotra izy hoe mahita anao izy ao anaty fahasairana dia tsy hoe mitazana any izy dia manao croiser les bras ao an-danitra ao dia taovy tsara tandray misa dia tsy ataonao tsara eo io izy angeny nanerin'ny mpianatra andeha ao anatin'io hoe tsaronao ilay teo satria efa ao anatin'ny planin'Andriamanitra tsara ny zavatra rehetra tiako foana misaina an'izany tazomiko foana izany hoe tsy misy zavatra ivelan'ny planin'Andriamanitra zany mihitsy miatra amin'ny fiainantsika mihitsy fa ao anatin'ny planina tsara tsy hoe diranandro tsika na ratsy vitana na voan-tsatroka voana rodi voana voakanina tsy haiko dao zay teneninao rehetra osia Andriamanitra no teny farany fa tsy niody gasy tsy nitranga efa ao anaty planina io fa ilay finoana saha dia mino fahitan'Andriamanitra ianao zay monja me atao any an-tsaina foana hitan'Andriamanitra tika hitan'Andriamanitra ary ino ny tompo fatamy tsy misy toerana zany tsy ahitan'ny tompo anao se tsisy tsy possible any amin'ny salamitsika mahita an'izany na makaiza tsika na makaiza hidina any an-davaka any hitany any makaiza hitany daholo hatrany ary fehezany tsara io tranga rehetra io dia tamy izy hitany angenao ilay tohain-drivotra hitany fahasairana tamy izy fa mahafinaritra ana be koa ilay fomba hitenenany marika anazy ilay hoe nikasany andalo azy tsy hoe akory ratsy fanahy mitompo dia hoe mandeha hoe fa tia mihitsy ao anatiny reto mpianatra reto isetaeta hiantso azy matotoa aloha mbola nieritreretany zareo azy dia ohatr'izay mihitsy koa moa tsika senao hoe ohatr'izay tsika senao zay mahita an'ilay Jesosy efa tongotsika fa mbola matotoa ihany ny ahitantsika an'io satria tsy arak'izay eritreretintsika ny vahaolana omeny tompo izany nge matetika ilay izy inona zavatra hitantsika eto zavatra fahafito raisitsika eo amin'ny anjininy 7:20 hatramin'ny 9:20 verina any amin'ny Matthieu toko 4:20 tsika vakiko aminao aloha ilay Matthieu toko 4:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 natahotra ny kikika zareo zany matototy dia Jesosy niteny tamin'ny niaraka tamin'izay matokio izy fa zay any aza matahotra ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asovy manatona anao eny ambony rano dia hoy Jesosy hoe manatono
dia nidina niala tao amin'ny sambo kely petera ka nandeha tambony rano hanatona an' jesosy. Ny finoana sara afako mahita an' jesosy ambadiky ny tranga. Tary aloha zany tsika mahita hoe ny fijerin'Andriamanitra nijerevanao azy, mahita ianao hoe tsara io rangafa Andriamanitra mamboatra an'io situation io. Fa eto tsara tare mihitsy ilay misaina mihitsy hoe Jesosy no ambadiky io. Matokio ny tompo fa zay ihany ty. Mampahery loatra zany rafako dia zaraiko aminao tsaroko mihitsika tery-apita tery efa nianatra an'io indray maka. Rehefa tonga ny zavatra mampikikikika anao hoe matoto be ty, inona zany? Misy zavatra tsy ampozinao amin'ny fiainanao, mangataka zavatra ianao amin'Andriamanitra fa zavatra tsy ampozinao mihitsy ny asoany aminao. Zavatra tahaka ny voamaika mampitahotra anao, inona ary ty? Fa eo mihitsy ny tompo ny tehiteny aminao hoe matoky zay ihany ty, zay averina ny an-tsainao. Jesosy ihany ka io ambadiky io, Jesosy ihany io fahazamanahy ianao hoe mahita ianao an' Jesosy ambadiky ny trano. Misy olona eritrereto nge zany hoe misy olona mivazavaza be anao manendrikendrika anao faratapony kay tena ino ty zany nge le tranga lazaiko anao amin'io hoe tsy ampozinao dia mampikikika anao hoe fa fa ianao kalma fotsiny ianao dia ozy ianao hoe Jesosy zany zao ambadiky io manefy anahy. Ny devoly tena te hiasa ao anatin'ilay izy ray manontolo mihitsy atonga anao resin'ny tahotra, atonga anao resin'ny fihetseponao. Ny tompo averimbereno any anatin'ny sainao. Matoky zay ihany ty. Dia ozy izy zany Petera hoe asevy makany ary aho dia iny tokoa zany hitatsika ny toyany. Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao io dia asovy manatona anao ambony rano dia hoy ny tompo hoe manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambony rano hanatona an' Jesosy. Tsika sy ianao tsy mahalala hoe nandeha firipa izy fa mifantatritsika i Petera mihitsy ny olona teto ambonin'ny tany olombelona tsy Andriamanitra nandeha tao ambony rano. Zany le finoana sazandravako. Mahavita ny zavatra tsy azo sainasaina nge sy ianao rehefa izay hoe makato ny tediavin'ny tompo amintsika zany antsoina hoe finoana sa mahita an' Jesosy dia makato azy tsotra. Tena lala be nge ilay zavatra tenen'ny tompo hoe aviara mila miala ao anatin'ilay sambo kely. Le olona amin'izao fotoana iainantsika izao aloha zany ohatra ny tena sarotra amin'ity tsika sy ianao be fanazavana be ao anaty satsika teny. Tsika sy ianao be calcul. Le be calcul mihitsy angetsy mampatonga le finoana sa tsy hitanao ny heriny. Le be calcul, aza be calcul ary sakaizy zay tenen'ny tompo alefaso ny tongotra. Efa azonao antoka tsara hoe ny tompo io miteny io. Mandroso any tsika sy ianao fahavalo zao tsika miditra ary amin'ny anjeny fahatelopolo sy raiky amin'ny telopolo aritsika amin'ny Matthieu 4:4. Raha nahita ny rivotra mahery izy Petery natahotra Petery ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo ovonjay ho ahy. Ary nanenjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe orikely finoana fa maninona ianao no mianany zavatra fahavalo raisitsika ny finoana sa fa mahavonjy hatrany Andriamanitra. Orafako endre tena manana ny fahalemetsika ary lazaiko anao fa tsy io akory ny ampatonga an'Andriamanitra ho kivy aminao. Dredre tsika rahamantsy kivy amin'ny tenatsika hoe ohatra ny mba efa nianatra finoana sa fa jerere indray efa latsaka. Ohatra amin'ny Petery fameteza anao tahaka amin'ny Petery. Jesosy avonjeo zay tompo vonjeo zay vavaka tsotra zay andao zay ianarantsika sy ianao fa antsoa io Andriamanitra fa tsy misy lavaka tsy takatra Andriamanitra isitomana anao zany mihitsy. Aza mieritreritra ianao hoe so dia efa nahavita le ota tena grave indrindra ary tiana ny teny ratsy ho fanamasina mihitsy angamba. Raha mbola misaina an'izany ianao dia mbola tsy zay zany le izy ry satria nidika mbola mifanamasina zay le miasa ao anatinao mitaonanao ahita hoe tsy mety ny nataoko.
ny andrasan'ny tompo miverena ekeo anatrehan'ny tompo a dia antsoa izy ie ao anatin'ilay miaina fonona saloha e dia mety potraka impito a mety mihoatra an'izany fa miarena mahavonjy anao amin'ny fotoana rehetra io Andriamanitra io a rehefa anazy ianao tsy lasaintsony tsy avotsitra ntsony fa tena azo antoka izy fa asivy indray zao tsika sianao mamaky tsika eo amin'ny anjeny faraiky amby telopolo sy ny roa amby telopolo roa amby telopolo sy telo amby telopolo mantsy hoe roa amby telopolo sy telo amby telopolo zao soratra ao rehefa niakatra teo an-tsambo kely Jesosy a sy Petera nitsahatra ny rivotra dia izay teo an-tsambo kely a mikohaka teo anatrehany dia niteny hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ina ny zavatra fahasivy raisintsika sianao. Ny fahasivy dia ity hoe zany finoana sazany mino fa izy no izy. Zay le terme ohatr'izay fotsiny tiako raisinao tsara. Izy no izy. Jesosy no izy sia. Izy mihitsy ngely Andriamanitra e. Izy no izy. Ndika mahavita azy izy sia. Mahavita anao tsara izy. Ary andao eketsika ny mahandriamanitra azy. Izy ny Andriamanitra ary izy ihany. Tsy misy tahaka azy hoy tsara ny any amin'ny boky Isaia toko 5:7 any andiny 7:20. Tsy misy Andriamanitra hafa fa io Andriamanitra ihany no izy. Ary izay ny tadiavin'Andriamanitra iainanao ao anatin'ilay finoana sa atonga anao miaiky. Ndao iaiky. Izay nge ny dikany hoe midery égale miaiky. Fa indraindray ny olona lasa mijery ny volana izy rehefa amin'ilay pleine lune dia volana iny miaiky ny atsara n'ity volana ity azafady ry sia aza mba miaiky ny atsara ny vola zany sia fa miaiky ny atsara ny mpanao ny volana fa lasa mivavaka amin'ny natiora ny akabiazan'ny olona mandeha mitsangatsanga ianao tena miaika mizara miaiky an'Andriamanitra ao anatin'ny tranganao arakaraky ny asarotra ny tranga io tian'Andriamanitra ianao tena vaky miaiky mihitsy miaiky amin'izay ohatr'izany asaiko any anaty miaiky za miaiky tantaraiko anao amin'ny firikolo zao nivetivety kely miaiky ahe hitanao misy zavatra madinika kely ty tantaraiko anao tsy manana puce kely zay a puce na carte SIM rehefa mandeha any ampita-dranomasina dia izay puce kely zay ny ampiasaiko zao le izy ilaiko mihitsy satria andeha any ampita-dranomasina dia le izy nataoko atao ambadiky le téléphone tato foana atao nelanelany ty dia tato ato a le miova chargeur dia tsy maintsy esoriko foana ty trano le téléphone ty dia ao amin'ilay efitrano fivavahako zany nanao an'izay ny charge an'ilay izy dia nieritreretiko hoe tao mitsita le puce kely fa tsitako na le anykorofoako daholo le zavatra rehetra atao bokiboky sy zaka tsita le puce kely dia zao tsara ny soratako tao anatin'le cahier Jesosy io indray ianao ataoko kely azany teneniko anao fa ianao spécialiste na zavatra very tompo very le puce kely tsy hitako nanomboka tamin'ny herin'ny lavo izay tsy hitako le izy zoma voateniko an'lay olona mpanampy anay mpanadio trano an-tranonay hoe sao dia mba hitany seza i zavatra zay dia tsy hitako dia iny any azy Jesosy tsy hita le puce kely fa ianao mahita an'izay dia tompo tianao hity zay dia tsara be tsy tianao hity zay dia misy solution hafa ianao zany fa apetrako aminao puce kely zay foana dia teneniko an' Jesosy zany tonga tany amin'ny radio aravako tamin'ny talata dia anao vaovana tarobia dia io taty lalakely ary lalan-Kristy tatytina le ananao le puce izy za tsy miteny amin'ny tsisy miteny amin'izaniza hoe puce very fa le puce ao ambony ao puce inona hoa puce inona ka misy puce kely dia nanontanianay ka le mpanampinay any an-trano any mpanadio trano ary amin'ny radio koa dia niteny izy hoe anao ngamba ony io satria nenao tsy hay le izy zany sakay zany latsaka tany tamin'ny andro tsy fantatro latsaka teny amin'ny totohatra puce kely le kely be kely mihitsy zany fa ny tompo miaro an'izy ary le zava-dehibe amin'izy tsy le puce ny zava-dehibe fa ny finoana
le finoana zava-dehibe hoe tiana ianao ve za te ahitanao miaiky dia indray afa miaiky tsy hoe miaiky mihitsy afa tena ezana be le fiainana tsy miaiky ny fiainana fa miaiky ny Andriamanitra hoe tena mahita ny Andriamanitra izy miandraikitra pista kely aiaia tiako Jesosy io sakaizy dia andeotsika asianao mitomby iaiky azy manaiky izany ny finoana sata izy no izy vo mandeha kely ny tranga izy no izy zay ndray akoeto daholo foana ny olona manodidina anao iaiko hoe tsisy ohatrany mamaky kely ny jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo sisa sakaiza dia avy eo lay farany sisa ny dirantsika senao avy eo tiatiako amenanao mihitsy mba ahafahanao miteny tsara amin'ireny olona tsy mino ny maha-Andriamanitra an' Jesosy reny satria mazava be jaona voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo mazava be mihitsy ilay tenenany tompo azy fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay raha mijery ny bokyny baiboliny teman'i Jehovah ianao dia tsisy an'io ny baiboliny satria io tena mazava tsara mihitsy Jesosy ny Andriamanitra ravako sy fiainana mandrakizay zany Andriamanitra rahantsika se tena marina tena misy fay aloha manompo azy izy no izy zay ny finoana sazay ny zavatra farany raisitsika nitoy an'io resaka ao Matthieu toko fahaefatra amby folo io mamaky ny andiny fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo tsika mamarana azy no nitafita ry zareo dia tonga teo an-tanety any Genesareta no nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka mitondra ny marary rehetra ho eo aminy ary nangataka tamin'ireo mba hamela azy hanendry na dia ny somotra viavin-dambany ihany azy koa na iza nanendry azy dia sitrana tokoa ina zavatra raisitsika senao ao anatin'izany io Andriamanitra io tsy mifidifidy olona izy zay manatona azy karakarainy ny antsoina hoe finoana sa dia mino fa mikarakara hatrany Andriamanitra mino fa mikarakara hatrany Andriamanitra lafim-piainanao rehetra karakarainy azo mantsy ianao dia karakarainy zay no izy zay ndikany hoe tompontsika izy rehefa mitentsika hoe manaiky an' Jesosy ho tompo anazy ianao zany dia nidikan'izany mivaliny zany aty amintsika karakaraina ina mampiasa sainanao dad'Andriamanitra mikarakaranao avelao izy karakara fa raha tsy avelanao koa izy dia tsy tafa mamidina an'izay anankidimy testamenta taloha dia 5 testamenta vaovao zay zany tsika miaina ny pratika finoana sa hitantsika amin'ny voalohany tao hoe mijery ny tranga ohatry ny ahitan'Andriamanitra azy zay ny voalohany ny faharoa tsy miandry fotsiny fa mirisika manao an'izay zavatra tandrify ny fahatelo sa manome an'Andriamanitra ny contrôle ny fifehezana feno ny fahaefatra mamindra tendrombohatra mihitsy ary ny fahadimy mampita ny finoko amin'ny taranaka manaraka zay ny zavatra hitantsika tany amin'ny tantarandry Jokebeda sy ny Mosesy kely tao amin'ny testamenta vaovao tsika nahita teo ny fahaenina mino fahitan'Andriamanitra trany ny fahafito mahita ny Jesosy ao ambadika io trano io dia mankatoa azy ny fahavalo mino fa mahavonjy hatrany ny Andriamanitra satria mino fa izy no izy zay ny fahasivy ary mino fa mikarakara hatrany Andriamanitra dia hivavakantsika senao iainy pratika mihitsy zay resaka finoana sazay eto amin'ny tompony fonao ary Andriamanitra ray mankasitraka anao nampianatra anay tao anatin'izay herinandro anankisivy izay nentinao tany anatina aventura mihitsy ve zay fihantsoana azy lalana tahaka ny mety hoe mikitaontaona zany ny fandehan'ilay fiainanay miaraka amin'ny fianarana an'ilay izy fa kay ao mihitsy ianao ny miasa ahatonga anay ho zatra tokoa mampiasa ny finoanay mitombo amin'ny finoananao Andriamanitra sa
mijoro anao misaotra ny amin'izay zavatra rehetra niteneninao taminay nampaherezanao anay fa indrindra koa ny kasihanao anay mety misy zavatra tena mila hitsa ho fiainanay misy zavatra mila votsitra any aminao any misy tahotra mila esorina misy rispo mila nanana andraisana fanapahan-kevitra androso Andriamanitra miasaty anatinay mifona aminao mihitsy koa zahay ny amin'izay mety hoe fomba fijerinay diso ny fisainanay anao mihitsy tsy ampy ilay fahalalana anao dia lasa miolana indray ny mampiaiky anay tena miaiky azay kay olana indray ny ataonay an'izany fa tsy mba ianao tompo a mifona aminao mihitsy zahay apio azahay Jesosy ahitanao ambadika traka ankatohanao na zavatra tsisy azo ny sainay mihitsy ary hoe fihinary ty angatanao ty dia ankatoha zahay dia tena atoky izay tompo fa mahavonjy anay ianao mikarakara anay ianao ampo anay ianao dia miaina mitombo miaina ao anatin'izany finoana sazany daholo ny tsirairay avy mankasitraka anao ny amin'izay efa nampiainanao sy ny ho avy rehetra ny rehefa avy eo mody zao zay dia efa misy pratika ny raha amin'ny herinandro ny amin'ny fiainana ho avy rehetra azony mafy izay tompo fa zahay ndre mora manadinidiny kely misaotra fahampo anay ianao dia zareo any amin'ny fiainanay amin'ny atsipiriany hitanao io izany ilay teninao teo hoe mahita anay ianao hitanao io olana io izany zao ampahirezony tsirairay ahitanao ambadika io hijerany tranga io amin'ny masonao dia hatoky aseho ianay mefaindreny zay tompo afantarana hoe inona ny tokony atao amin'ilay fiatrehana n'ilay korotana samihafa ny trano any any ampiasana any any ampianarana any no lazonady tsara izay mefaharetany zahay mefahendrena amin'izay tokony ho atao tsy hoentin'ny fihetsem-ponay Andriamanitra miasa fenanao anatin'izay tsy salama rehetra izay mety reradreraka miasa ianao tompo a miasa fanasitranany ianao mahatonga anay tena hoe afaka mavita tsara zay zavatra mpanaovinao anay fa zareo koa ny ao amin'ny ankonanay ao na ny olona akaiky anay izay mety hoe ao anatina aretina mamangy azy manokana ianao zareo izay tena olona ny ambava ny fahafatesany ireny mamangy an'ireny manokana ianao ary mety olona akaiky anay ve tompo misy an'izany ka mbola tsy voavonjy izy tompo a miasa feno ianao mba hatonga anao ho voavonjy izy miasa ianao ahafantarany filazantsaranao ampiasao misy koa zahay Jesosy fa herinay tsara izay hoe mampita ilay sotoavinao ilay maianao anao Andriamanitra mitaranaka kely ampahirezony tsirairay ahay an'izay tokony ho atao ao anatin'izany misaotra tompo ny andraikitra amin'ny fiainanay ianao manome le hoanina le sotroina le tafiana teninao zany dia raisinay hitanao mihitsy mifasairanana arabola mitrosa mivosa tsy fantatro daholo zay filma fa ianao tompo miditra an-tsehatra manafaka ny tsirairay manome ny sahaza ho an'ny tokantrano dia tsy misy mitaintainy zahay fa mifantatra ny andraikitra anay ianao dia ho fitahinao any hafa ny fisinay dia ohaty zay zao dia tario mba tena hoe ny fifalianao ny fiarovana mafy ho anay taonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ary amen amen amin'ny herinavako manomboka amin'ny heriny efa misy mifandimby atray mpanompon'Andriamanitra samihafa pastoriasa niaraka amintsika dia mifandimby ao zoly misy karazany fa mandeha any ampitan-dranomasina manao tournée dia taverina amin'ny volana Jolay bony tompo fa mino fa ianao mety foana satria tsy izany tsy andehananao aty fa ny tompo misaotra anao